Faly-miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fifaliana lehibe ho antsika ny mandray ny vahiny amin'ity anio ity dia ny mpira ara-pilazantsara tarika ny fanilo izay soloany Jakotena amin'ity anio ity. Dia faly-miarabanao tompoko ary misaotra indrindra manaiky vahiny atao amin'ny pejy amin'ity anio ity. Dia faly-miarabany tahina dia faly-miaraba ihany koa ny mpanaraka ny marika 16-15 ary dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra tompoko. Fantaniana voalohany hoe inona no azo ambara Jako mombanao, inona ny andraikitrao amin'ny tarika ny fanilo? Rehefa manao fifankararana eny ambony sehatra eny tarika fanilo dia ozy foana hoe ny lehibe ny tarika fanilo sady sponsorny dia Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Matetika teneny olona izy ny lehibe ny tarika tsy izany lehibe fa ny tompony lehibe fa mba anarana hoe ety ambony tany fotsiny zany. Za zany nataon'Andriamanitra fitaovana amorona sy anangana n'izany atao hoe tarika ny fanilo zany. Momba ny tarika indray firy taona moa zany zao ny tarika? Ny tarika dia andray ny fahatelopolo taonany amin'ny 320 sy 2 arivo. 3 taona amin'ny 320 sy zany hoe afaka 2 taona eo zany dia mandray 3 taona zay. Ahoana moa ny foronan'le tarika, mpinamana ve, fianakaviana? Za taloha nanao vakidrazana, mbola 12 taona dia efa nanao vakidrazana. Dia efa nandeha teny ny fotoana dia nisy mpanao tarika tsotra zay teny tanànanay teny nitady mpitendry dia niditra tao dia namorokira tao dia nisy namako sy ny rahalahiko miaraka tamiko teny netiko niditra tao dia niaraka tamin'izay tarika zay niditra ny fotoana vitsivitsy dia tao anatin'izay sady nanao koralina ihany dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia resy lahatra ako fa anao hira ara-pilazantsara. Nahatonga resy lahatra zany nisy ankizy tonga tao am-piangonanay nanao interprétation ny hira mipitory koralina tao avy any Moramanga avany zareo dia mahafinaritra nanaovana an'ireny natsiky natomany miomana miambina dia asiany ballet zay frazantsika azy moa zany dia asiany diorindra ao anatin'ilay izy dia gagabe ondry avy aza atao ohatran'izao ty hira ara-pilazantsara ty dia inona anisan'ny fitaovana nampiasain'Andriamanitra ny sarika dia anisany anankiray ohatra somary nampimehany moa zany ny hira tena tsonjombe zay tamin'ny fotoan'andro le tarika misy anah io dia tsoriko aloha zany fa ny tarika misy ahy tamin'izany tarika zany hoe fa fantatry ny olona ihany fa mbola hoe vao manomboka miakatra dia insisika nanao fampisehoana arivo zay satria ny ariva zany tokony efa hoe le malaza piren'dolo fa le vao manomboka ny maraina mandrapatonga ny amin'ny 20 ao fa vao miditra ny amin'ny ray dia efa le fatabahoaka be ny mandeha dia nanontany le mpanolotra tamin'izany nampimeha mihitsy le izy sady hatramin'izao inona zavatra teneninao momba anareo dia zay teneninao tsy maninona ka eny ary izy dia miakatra naka micro amin'izay ny tarika anina dia tarika fatabahoaka kanefa azo lazaina anisany hoe vao misandratra tena marina zany teneniny zany fa zany tsy nahazaka nisy fa zany hitretre fa tena mety be mihitsy le tarika dia teo ohatra ny voatona kely tamin'iny dia za koa fa nahita le indisy teo le nataon'ny ankizy avy any Moramanga dia resy lahatra aleoko manao hira ara-pilazantsara izy koa moa araka le ten'Andriamanitra hoe tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo ny tompo mba handehananareo andeha sy hamoa dia tena fantatra ninona zany lalana ny zorako ka natonga tapa-kevitra anao hira ara-pilazantsara dia tsotra ihany antson'Andriamanitra le izy. Tao anatin'izay 30 taona izay inona no olana sedrain'ny tarika tsy voatery hoe nareo ihany fa mety hoe ny namana ihany koa mpanao hira ara-pilazantsara dia inona ihany koa no vahaolana arosonareo? Matetika aloha ny zavatra hitako hatramin'ny nanomboanay na zahary tratran'izany ny resaka ara-bola zany dia hitako hoe olana ho an'ny ankizy sasany mba tsy lazaiko hoe izy rehetra satria zay alehanao rehetra amin'ity resaka hira ity dia vola daholo tsaroky tsara tamin'izany fotoana izany mbola 5,000 ariary ny manao playback ana hira anankiray any mpanao arrangement 5,000 ariary kanefa teneniko aminao fa aterina aloha ny 2 arivo dia aterina indray ny 3 arivo avy eo dia efa misy carnet kely mihitsy andraisako azy hoe ty volany anina manao antiry ty ohatrany zany ny ainako zany tonga any studio anao dia mitovy ihany ny alohanao na ny alohan'ny mpanakanto tsotra dia raha vao tsisy vola zany le mpanakanto dia lasa miafina any ambadika any fotsiny izy fa tsisy ahafantaran'ny olona azy dia misy fotoana efa mba misy hira kely vita kely dia mivarotra nanao tsena kely tamin'izany fotoana zany dia misy an'ireny le mpitendry amina mpira malaza ireny ny fandrairay amiko dia sendra tonga ao tsena kely eo dia alefako aona fa inonao antiry ty dia ozy izy inona ty tsy amoahan'lany zany
hira tsara be ohatrany izy tazomin'le ty ato le hira zany fantatro le hoe fa mety le hira fa zany tsy manana mihitsy a possibilité andefasana azy amin'ny télé na ohatra zany na anaovana clip tsisy an'izany mihitsy fa de teny foana de zay olana ho an'ny akamaroan'ny ankizy manao hira évangélika. Resaka vola ianao teo a matetika ny olona miteny hoe fa maninona no artiste ara-pilazantsara mbola mankataka vola tena tokony mahimaimpona tokoa ve ny asa fitoriana ankira? Raha ohatra ka hoe atao mahimaimpona ny asa fitoriana ankira de mahimaimpona ny asa mpitandrina, mahimaimpona daholo ny zay rehetra ampiasaina amin'ny zavatra évangélika na io baiboly io ary de tokony hoe zaraina mahimaimpona kanefa amin'ny baiboly a de tsoroko am'tahina hoe misy olona miasa ao ambadika io na de atao hoe miditsy araka ny tokony izy ary izy a de raha vao tsisy vola miditra io de efa namany efa tsisy baiboly evoaka ntsony eny fa mba ahafahana manodina an'le orinasa de tsy maintsy mba misy vola averina ihany amin'ny famarotana ny baiboly tahaka izany koa ny radio ara-pilazantsara ohatra raha tonga any ianao ka hoe anao dokam-barotra na ohatrohatra zany de tsy maintsy mba misy vola alohanao satria mampiasa olona izy mandoa volany amin'ny eo amida izy sy ny sisa fa anjaran'ny mpanakanto fotsiny kosa aloha manao hoe ahoana ny tsy mahafatiny reniny sy ny zanany de za mijery ao anaty FBO a be de be ny namako ara-pilazantsara ao a ianona lasa natsony fiangonana atsy ianona natsony fiangonana ritika zany matoa izy misy miantso foana zakan'ny fiangonana zany le vola alohany. Inona Jaco ny vaovao ho an'ny mpanaraka ny pejy, inona ny vaovao momba ny tarika ny fanilo, inona no tanjona zay azonao ambara aminay? Ny vaovao moa zany dia fivoahan'ny rakitsary 10 satria betsaka nareo nandany aiza ny hira vaovao de za koa ohatra nyvarimbarina teny tahina satria ay bebe matily taka efa tona sa 5 taona lasa zany etrehitra hoe mbola vaovao foana reny hatramin'izao de niezaka namorona moa zany teo ambany fanoloran-tsain'ny tompo a de mivoaka soamantsara ny rakitsary 10 DVD izy io de misy miaraka amin'izay ihany koa a ny ino izy teo MP3 misy hira be de be antarika ny fanilo a de isaky ny hira ray de misy fanolorana kely hira ray de fanolorana kely mahalasa lavitra be raha mandeha mitondra fiara ianao mandeha lavitra de tena mahatonga lavitra be afaka afadalana ianao a sady mahazo lesona tsara amin'ny afatra ao anatin'le izy zay zao ny vaovao vao mivoaka hitahina. Makasitraka indrindra ny zara ny vaovao sy ny tafatafata aminay teto Jaco, inona no afatra farany ary ho an'ny mpanaraka ny pejy? Voalohany aloha de misaotra ny marika 1615 mampandroso anay satria anisan'ny hery lehibe ho an'ny mpanakanto ny fisianareo tompoko de misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra ihany koa matony tena ohatra zao de fahasoavan'Andriamanitra manaraka zany a arao ny pejy ho antsika zay manaraka FB zany arao ny pejy tarika ny fanilo ofisialy de ho antsika any ivelan'ny Madagasikara zay te hanana an'le MP3 de raha manirana zany tsika any ivelan'ny Madagasikara any dia mba mandefa MP kely ao amin'ny pejy tarika ny fanilo ofisialy de ahoantsika mifampiresaka raha maniry hanana ny DVD any tarika ny fanilo le farany album numéro 10 tsika de MP kely ao aminay hitako ihany nge any andafy any azafady fa tsy teneniko eto le site misy an'lisy fa misy mivarotra ny album amin'ny fanilo manomboka tany amin'ny 1 ao de hatramin'izay mivoaka farany teo a de izy no mivarotra zany fa za ve moa aninona satria samy malagasy mba mitady a fa amin'izao za kosa mba miteny hoe allo mba aty amiko amin'izay no mividytsika ny ivelany satria amidiny 10 € ndray hitako anaty site ao zany izy tsy tena analize satria tsy analabaraka olona koa itsy andaniny de mba miangavy atsika za ny ivelan'ny Madagasikara any a midira MP amiko fa tena zahoana impana ny fanarahanao ny album 10 sy ny rakipeo MP3 be de be zay mahafadalana satria tsika misy manao Allemagne Paris mandeha lavitra be any atsika Madagasikara eto Madagasikara any koa be de be tsika mandeha voyage de mba miditra MP kely de mba na miantso ana amin'ny 034 20 222 82. De mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany andy tafatafan'io ity voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. De mirary solila tompoko ny fiadanany tompo amintsika rehetra tsara ny tompo e.
anay tsy ataoko ankamapatrisy indro ambaranay Jesu Kristy izy ny tomponay mpanjaka ny mpanjaka izy masandratray izao sy anao ilay mpanota fanavotany isika izao anelefe lovonjeny efa very fanantenany fampidirinany kana isika mintsy hita isa taony mandova paradise Jesu Kristy izy ny tomponay mpanjaka ny mpanjaka izy masandratray izy ny mpanjaka izy ny tompay izy ny mpamory izy ny tsare izy ny mahe izy ny mpandresy Jesu Kristy izy ny tomponay mpanjaka ny mpanjaka izy masandratray It's